Hatsarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Mizara tapako fa Andriamanitra. Andriamanitra. Manao daholo rakizy, salama tsara ve nareo? Zahay miteny dia faly ary salama ary misaotra an'Andriamanitra fa afaka miaraka amin'ny tanora sy ny ankizy indray hitondra lesona faraka amin'ny 20. Lesontsika androany dia mitondra lohateny hoe Mizara ny hatsarana. Inandray lazain'ny Baiboly mikasika ny momba izany eo amin'ny Salamo 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Andehantsika hiaino tantarana tovovavy kely anankiray. Manana hazo izy, hazo mahafinaritra mafatifaty eo an-tokotany. Hoy izy indray andro, tsy mba zany mampitombo an'ity hazo ity ary tsy haiko izany. Fa ny mipetrapetraka eo amin'ny rantsany matanjaka dia mahafinaritra ery. Tsy haiko ny mibaiko ny voromanidina hoe vorona avy mba hipetrapetraka iaraka amiko eto amin'ity hazo ity. Fa kosa ny mankafy miaino an'ireto vorona ireto sy tsy mampijaly an'ilay vorona mba hatamana azy dia haiko. Tsy izany no miantso ny orana sy ny masoandro. Fa za kosa no mandrantsana azy mba hitombo araka ny tokony ho izy ny hazo. Tiako ty hazo ty satria anaty ozy izy dada. Hoy dada indray andro tamin'ity tovovavy ty hoe hitanao ty hazo ty anaka. Mitovy fotoana aminao. Fony voateraka ianao dia namboly an'ity hazo ty zahay. Hoy aho tamin'iny tamin'izay fotoan'izay hoe indray andro any ty hazo ty dia hitondra lesona ngezabe ho an'ity zanantsika vavy ty. Dia tena mitondra lesona ho ahy ty hazo ty. Hoy ilay ankizy vavy kely. Satria nahoana hoy nareo? Tavoalatsaka le zaza dia nokarakarain'ny dada sy neny ny tany dia namboleny tao ny vo anankiray. Tonga ny masoandro sy ny orana dia naniry ny tombo ny hazo.
ary nankafiziny vorona, nankafiziny ankizy, fipetrapetrahan'ny olon-dehibe izay mainy masoandro teo ambany. De mahafinaritra ny olona rehetra izany hazo izany. Ny anjara asan'Andriamanitra de mandatsaka ny orana sy ny masoandro sy mampitombo, fa ny anjaran'le anketsivavy kely sy ny ray aman-dreniny de mandrantsana, manome zezika, ary miaro ny hazo amin'ny zavatra simika satria ireny no manimba azy. Rehefa tonga fahavaratra de tsy mba manatsatotsatokantsy eo amin'le hazo na ny vody hazo ty zazavavy ty, satria mety mamofofofy an'le rantsana kely zany izay misy efa hodiny maina miaro ny bibikely tsy ho tafiditra any. Ary rehefa mandoro fako kory zareo de mitandrina mafy mba tsy ho may le ravikazo na koa le vody hazo, le fakany tsy mba manatsatotsatoka zavatra ka hoe ho voatsatoka le fotony de ho simba ny hazo. Arovan'izy ireo ny vodin'izany hazo izany mba tsy ho may, tsy ho tapaka, satria raha may izany de lasa maty ny hazo de malazo. De hozy dada, bravo zanaky dada sy neny, tena mpitantana mahay ianao. Ohatr'izao mihitsy ny tokony atao hiarovana ity hazo ity sy anampiana azy mba hitombo. Manao ny asan'Andriamanitra mandefa ny orana, mandefa ny masoandro, fa manao ny asantsika koa isika mba hampitombo azy. Andaovaka itsika ny Matthieu 5:20, andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Hainy ankizy tsara be mihitsy zany tantara zany. Nisy lehilahy anankiray naka ny mpanompony anankitelo de nanome talenta ho an'izy telo. Firy le voalohany? Zay mihitsy 5 ary le faharoa 2 ary le fahatelo 1. De lasa izy alohan'ny andianany nefa de nanafatrafatra tsara mihitsy izy ny hitandrimana sy karakarana tsara ny fananany. Lasa izy tsisy nalala hoe roviny izy no tonga, fa tonga tampoka izy de nanontranga. Lay nahazo ny talenta 5 de nahazo 5 hafa, de lasa firy zany? 5 ampiana 5 10, lasa 10. Faly ny tompony de faly koa le mpanompo. Le nahazo 2 nanitranga, nampitombo koa izy ary lasa nahazo 2 vaovao. 2 ampiana 2 mira 4. Faly ny tompony, fa izy ihany koa faly, tsy mba nitsiriritra, tsy mba nialina izy an'le 5, fa nifantoka tao amin'le 2 nomena anazy. Ary le ray farany nitsiriritra izy, ary le ray tsy mba nampitombony. Tezitra ny tompony ka de nalay ny tompony taminy le ray kely mba nananany de nomeny an'le fananana anaky 5. Tovy tanteraka amin'le tantara voahentsika momba le tovovavy. Inona no nataon'le tovovavy? Nikarakara, nanome zezika, nandrantsana, miaro ny fototry ny fakany mba tsy ho voangady ary tsy ho may ny fandoroana fako. Miaro azy rehefa fahavaratra mba tsy ho voatsatotsatoana ny antsy ka hidiran'ny bibikely ka hahafaty any hazo. Mpitantam-pananana mahay. Mitovy ry zareo. Te ho mpitantam-pananana mahay koa ve ianao rakizy? Te hanana ve ianao raha manana nomen'Andriamanitra talenta 5 ianao? De te hanana 10 mihoatra? Mila anao miasa Andriamanitra.
manana secret koa Andriamanitra. Inona koa ny secret? Ozy izy Andriamanitra hoe ny mpitantam-pananana mahay dia mamerina ny fahafolon-karena. Ozy izy ao amin'ny Malaki 3:10 hoe entonareo ao amiko ny fahafolon-karena rehetra. Mamerina, ireo izay mamerina ny ampafolony zany dia vao maika anana. Ho zaho toetra amin'izany aho ozy Jesosy Andriamanitra fa ho voako mitanadana ny vavahady ary hanomezako manana ambiampy ho anareo. Ny olona mahihatra zany izay tsy mampitombo ary tsy mamerina ny ampafolony dia tsy hivoha mitanadana ny varavarana ny androtsaka fitahiana. Ary ho alain'Andriamanitra ihany koa le ray kely mba hanananao ary omeny ny hafa. Tsy mahafinaritra anie zany Raha te hafantatra ny secret zany ianao dia karakarao meteza ho mpitantana mahay mamerina ny ampafolony sy mikarakara izay nomen'Andriamanitra. Ny alalana fa mahay ny fa tian'Andriamanitra ianao dia mahay mitantana ny fananana nomenanao ary mamerina izay asain'Andriamanitra averina. Ny kristiana, mino fa kristiana daholo isika izay miaina, dia mahay mitantana ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy. Zavatra rehetra, tsy vola ihany fa ny zavatra rehetra. Matanjaka ve nareo? Manana aina ve nareo? Ampiasao an'Andriamanitra, omeo an'Andriamanitra faravaratsiny ny ampafolony. Fa tsy hoe zaho zao manao baskety any ampianaranay, manao foot, manao soccer, dia rehefa hanompo an'Andriamanitra nefa ianao dia tsy manana aina. Ohatr'izay koa ny fotoana mifampitohy izay zavatra izay. Tsy manam-potoana ianao ho an'Andriamanitra, fa manam-potoana ianao hamerenana anaovana répétition any ampianarana na any amin'ny club raha misy manana club ny ankizy. Fa tsy manam-potoana ianao rehefa ho an'Andriamanitra. Ny talenta fandray ihany le izay zavatra rehetrarehetra izay ny fahaiza-manao. Mahay mitendry piano ianao, mahay mihira ianao, mahay manao tantara ianao, ampiasainao anaovana fampisehoana any amin'izao tontolo izao ve izany sa ampiasainao ho an'Andriamanitra? Afaka ampiasainao an'Andriamanitra izany. Ny fanananao rehetra, ny intelligence, ny fahalalana, mahay be ianao niteranao izao tontolo izao. Fa ampiasainao an'Andriamanitra ve le izy? Fisaintsaina entina mba hisaintsainana fotsiny izay zavatra rehetra izay. Nomen'Andriamanitra 420 ora ny ankizy, ny lehibe ihany koa. Ampiasainao an'Andriamanitra ve ny ampafolony 2,4 heures adiny roa sy 9:30 minitra. Raha mbola tsy nampiasa ianao dia ampiasao. Fa hananan'Andriamanitra adiny roa sy 9:30 minitra isan'andro ny ankizy, ny tanora, ny lehibe, ny olona izay mbola miaina rehetra. Afaka zarazara ianao fa tsy voatery adiny roa, tsy aketsika eo. Mety hoe vao maraina adiny iray ianao dia alohan'ny hatory adiny iray ianao dia 9:30 minitra mandritry ny andro any ampianarana, ny ampiasana, ny amin'izay toerana misy anao rehetrarehetra. Andaontsika hanao fiakany, andaontsika hanao fiakana. Teneny dada sy neny hiaraka aminao hanolotra ny ampafolon'ny ora ho an'Andriamanitra. Ny goûter anao mahazo 300 ariary fe ianao, mahazo $30 fe ianao, omeo an'Andriamanitra ny $3, omeo an'Andriamanitra ny 30 ariary, ny 30 ariary. Ataovy ao anaty valopina ampafolony dia atolory rehefa tonga ny fotoana fitantazan-drakitra. Te hivavaka ho anareo mba ahatanterahanareo an'izay fanandramana izay. Andramoka izaho fa tsara Jehova. Jesosy io,
misaotra anao zahay fa nomenao indray izany lesona izany. Te ho mpitantam-pananana mahay izahay. Ampio ny ankizy mba hanokana ny ampafolo ny fotoanany, ampafolo ny fahalalany, ampafolo ny heriny, ampafolo ny talenta izay nomenao azy mba ho anao. Ampio izahay mba hanompo ny hafa, ampio izahay mba ho mpitantam-pananana. Tsy hangataka foana hoe mba homeo an'izao, mba homeo an'izao. Fa ireo nomenao anay kosa te mba ho hainay ny mitantana azy, hikolokolo anazy, ary ho fitahiana ho an'ny hafa haneny fisianay. Te misaotra Jesosy io. Amen. Na hainao teo? Fadarana ho an'ny ankizy. Tsy hay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Mizara tapako fa. Iay atamata. Andriamanitra. Andriamanitra. Wee!